Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana mbany fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Mitority amin'ny firenena rehetra. Ny rafanevany Baiboly no anomboantsika ny fotoana 320 amin'ny valonjato. Ivavaka isika. Teninao no arina izao rehetra izao. Teninao dia tonga nofoka nonona taty aminay. Teninao koa dia voarakitra amin'ny soratra masina ka toriana, enona, raisina, ampianarina, anarina dia Kristy ao anatinay. Misaranao zay mankalaza anao ny amin'ny teninao izay nanova olona maro. Teninao izay nananganana zavatra maro. Teninao koa izay manrodana, manjera, mandrava ny faharatsiana rehetra. Za amin'ny teny izany no ankalazainay sy torianay amin'ny firenena rehetra. Misaranao koa izay Tompo satria tantaninao ny vimbinao ka nahatratra zao anio izao. Ka amin'ny taranaka rehetra samy idera ny asanao amin'izay mandimby azy. Lehibe ny asanao ka tokony deraina indrindra. Na izay tamin'ny fiainanay, izay bitika indrindra ka hatramin'izay heverinay manandanja amin'ny fiainanay dia teo ianao. Tatana ny vimbina ny aro ianao. Maro ny tsy nahatratra satria mandalo koa ny fahafatesana. Na amin'ny kely, na amin'ny lehibe, na amin'ny tanora, na amin'ny antitra. Fa izay nomenao tombonandro ka nahatratra zao anio izao. Sy noho ny herinay nanotanjakay
fa mamindra fo sady miantry ianao, maharo-po sady be mpamindram-po ianao. Nanisy soanay ianao ka velona trapamonjeny izahay. Koa raha miditra amin'ny tranonao masina izay dia mitsoka anao, mankalaza anao araka ny teninao hoe mideranao ny asanao rehetra ary ny olonao masina misaotra anao. Koa hamasiny Tompo izao fanompoana izao ho anitra kasitrahana eo masinao, hamasiny izay rehetra mba hitovy endrika amin'ny zanakao, ka ianao Andriamanitra no derany isan-kalazaina fa le zanakao kosa homem-boninahitra ary ny fanahy masina ane hitondra ny vavakay miakatra aminao sady hitahy anay. Izany nangatany amin'ny anaran'i Kristy ilay nampianatra anay vavaka manao hoe Petraka isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny Tompo, manana fitsipika tokony arahantsika izy, ampahana amin'izany ao amin'ny bokin'ny Malaky toko voalohany andininy fahaenina hatramin'ny fahasivy. Hoe ny tenin'ny Tompo: ny zanaka manaja ny ray, ary ny mpanompo manaja ny tompony, koa raha ray aiza izay ajako, ary raha tompo aiza izay atahotra ho Jehovah tompony maro. Aminareo mpisorona izay manamavo ny anarako, koa manao hoe amin'inona no hamavona ny anaranao, amin'ny fitondrana hanina voaloto amin'ny alitarako,
nefa ianareo manao hoe amin'inona moa no andotonay anao amin'ny fanaovanareo hoe latabatra Jehova dia efa nivazimbana ary raha ny jamba no entinareo vonoana atao fanatitra tsy ratsy ve izany ary raha ny mandrika sy ny marary no entinareo tsy ratsy hoe izany atero amin'ny gouvernoura manapaka anareo nge raha tiany zany fanatitra zany mo mahazo sitrika sy fitia aminy akory va ianareo ko masina ianareo andeha mifona amin'ny Andriamanitra amin'ny rano fo amintsika amen. Sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha araka lalamin'i Jehova, sambatra zay mitandrina teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra amen. Ivavaka isika fa tsy natateraka izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ny zanaka tokoa tokony hanaja ny ray aman-dreny ary ny mpiasa matahotra sy manaja ny mpampiasa. Ny andevo matahotra ny tompo. Manontany anay ianao Andriamanitra, tena zanakao ve izahay ka manaja anao toy ny rainay? Toa tsy mahavaly izany izahay. Tsy hanome haja tokony tandrify amin'ny maharay, mpikarakara, mpananatra, mpanitsy, mpamelona abdininay izany. Heverinay fa izahay indray ny mpamelona, mpahary, naka ny toeranao izahay, mamindrafo aminay, mamelany elokay. Tompo ianao, tompon'ny fahefana rehetra, nanandanitra na ety antamy, tompon'ny aina, tompon'ny fahavelomana. Tsy natahotra anao izahay, natahotra fahefana, natahotra vola, natahotra mason'olona, natahotra ny henatra, ka manao tsy fanao, manota teo anatrehanao, mamindrafo aminay, ka manjary maloto ny anaranao, mamela amin'ny elokay. Izay ratsy no nomenao anay, tsy nay nanome zavatra tsara anao zay Andriamanitra, tsy nanompo anao. Tsy nomena anao ny atanoranay, hanompoana anao. Tsy nomenay anao ny fahaizanay, hanompoana anao. Tsy natolotray ny talentanay, hanompoana anao. Fa miandry efa sisasisa ny faharatsiana sy ny fahatrotrahana vao manatona hanompo anao. Tsy afaka nanome zay tsara koa izay amin'ny fiainanay, ambinambin-javatra nomenay anao. Tsy zay tsara natolotray anao. Eny fanahy dia manolotra fanatitra ara, zay ratsy indrindra amin'ny vola nomenay anao. Zay miforiporotra sy maloto nomenay anao. Nefa ianao dia Andriamanitra. Ny mandringa sy ny marary nomenay anao. Zay efa tsy lainay amin'ny fanananay nomenay anao. Mamindrafo aminay. Ekony tsy matateraka anay na tamin'ny fiteny, na tamin'ny eritreritra, na tamin'ny natao. Eno ny vavaka sandratray aminao. Mamindrafo aminay ry Andriamanitra efa taminao dia taminao ny nanotanay. Mamela ny elokay ry Jesosy Kristy fa nandatsaka ny ranao ianao amonjy anay. Manadiova anay ry fanahy masina fa mpanavao ianao sady mpananatra. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen.
Mitsanganana ireny teny soamafaly amafany fahotantsika ny tompo. Hoy ny tompo amintsika. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasana raha teo. Satria izay fantany raha teo ny tendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho laha-matoa amin'ny rahalahy maro izy. Ary izay nitendreny no nantsony koa, ary izay nantsony no amarininy koa, ary izay no amarininy no nomeny voninahitra. Koa tsy misy mahasaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo, samy amin'ny deran'ny Tompo ianareo. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary
Petraka amin'ny fifaliana isika noho izany famelan-keloka ny raisitsika zany ny raha voalahatra dia rahantsika ny tompo sady homanantsika amin'ny litorjia ny tenin'Andriamanitra. Aminareo anieni Tompo,
Diaraka maksian'ny teny soratra masintsika araka ny hita ao amin'ny Jeremia 10:1 ka hatramin'ny 5. Jeremia 10:1 ka hatramin'ny 5. Fakiteny amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no teny nampilazain'i Jehovah ny Jeremia, mpaminany amin'ny Babilôna dia ny tany Kaldeanina. Ambarahonareo, eny toroio any amin'ny firenena ary manangana faneva, torio fahazafenina, ataovy hoe afaky Babilôna, mangaiay bela raiky tahotra merodaka, eny mangaiay ny sampiny, raiky tahotra ny sarin-javatra, fa misy firenena avy any avaratra miakatra amely azy, ka tonga ny tany no lao tsy isy-ponina intsony. Fa na ny olona na ny biby dia samy andositra ka ho lasa avokoa. Amin'izany androany sy ny amin'izany fotoana izany ho Jehovah dia ho avy ny zanak'Israely, dia izy mba mitaranaka Joda. Eny andeha izy sady hitomany eny am-pandehanana ka hitady an Jehovah Andriamaniny. Antany ny lalana makanjiony izy sady anatrika ka hanao hoe avy ka manekeo an Jehovah amin'ny fanekena mandrakizay izay tsy ho adinoana. Epistily ho an'ny Kolosianina. Kolosianina 1:2 ka hatramin'ny 7:20. Kolosianina 1:2 7:20 hatramin'ny 7:20. Izao hamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako ho anareo aho, ary mahatanteraka ao amin'ny nofoko izay tsy vitany tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany, dia ny fiangonana izay nanaovany aho ho mpanompo araka ny fitondran'Andriamanitra nomenahy ho anareo, ahatanteraka ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra dia ny zava-miafina izay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro, fa voaseho ankehitriny amin'ny olomasina izay ity an'Andriamanitra ho nampahafantarina ny haren'ny voninahitra ity zava-miafina ity any amin'ny jentilisa, dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Izy no torianay ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra, mba samy atolotra ho tanteraka ao amin'ny Kristy izay rehetra, ary ny ahatanteraka izany no hikelezako aina koa sy ezahako fatratra araka ny fiasan'ny herin'ilay masina mahery ao anatiko. Filazantsara araka ny Matio ao amin'ny 7:20, raisina amin'ny 4:20 ka hatramin'ny 9:30. Filazantsara araka ny Matio 7:20, raisina eo amin'ny 4:20 ka hatramin'ny 9:30. Miara-mitsangana isika hitsena ny filazantsara. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary nanao fanoharana afako taminy izy ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voatsara tany an-tanibariny. Fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary dia lasa nandeha. Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsiparifary. Dia avy ny mpanompon-dra lehilahy ka nanao taminy hoe Tompoko, tsy voatsara va no nafafinao tany an-tanimbarinao, koa avy taiza kosa ny tsiparifary, dia hoy izy taminy fahavalo no nanao izany. Ary ny mpanompony nanao taminy hoe koa tianao va andehananay anongotra sy anangona azy? Fa hoy izy tsia, fandrao raha manongotra ny tsiparifary ianareo dia ongotanareo miaraka aminy koa ny vary. Aoka ihany ara-maniry izy roa ambara-piavian'ny fararano, ary amin'ny fararano dia olazaiko amin'ny mpijinja hoe angony aloha ny tsiparifary ka ataovy amboarany mba hodorany, fa ny vary dia ataomy ho any atsopotro. Ray Masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Isaorana ny tompony ny filazantsara. Isaorana
Miombombavakantsika ry havana. Tompo velom-pisaorana anao mandrakariva izahay. Noho ny fotoana izay nafahanay namaky ny soratra masina izay voalahatra ho perikôpanay amin'ity andro alahady ity indray. Misaotra anao ihany koa izay satria tsy izay no nazoto noho ny hafa fa noho ny tanam-pitiavanao, noho ny tantananao anay ka nidirana amin'izao tranonao masina izao, hideran-kalaza mevonahitra anao. Tongara ny fotoana izay toriana ny teninao, fanay masinao, mitary lalana ny mpanomponao izay voatendrinao hitory izany. Ary aoka ane izay vahoakanao, tena nanalay fo ho tany lonaka ny riny ny teninao, ka izay tabatabatsy avy aminao Tompo, ka tsy andrenesanay ny feoanao, dia tapahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy, foka tsy andre afa-tsy ny feoanao zahay. Dia mitenena araka amin'ny fombanao fifavonina izay iaino izany, iainanay sy velomanao ny teninao. Dia misaotra indrindra Jesosy noho ny fitiavanao anay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anonana sy anaovana izany vavaka izany. Amen. Ampitomboanao aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Matio 7:20 ny 2:20. Matio 7:20 ny 2:20. Vakitsika aminaran'ny Tompo manao hoe ary nanao fanoharana hafa taminy ka nanao hoe mifanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray namafy tsara tany an-tanimbary. Ny filazantsarany Matio dia antsoina hoe filazantsarany'ilay fanjakana. Lohevitra ngeza be ao anatin'ny filazantsarany Matio ny hoe fanjakan'ny lanitra. Ilioka dia miresika hoe fanjakan'Andriamanitra, ray aminy dikan'ireo. Raha amin'ny aintsika tamin'ny alahady teo dia ny toriteny voalohany nataon'i Jesosy dia manao hoe mibebay aminareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Io fanjakan'ny lanitra io zany dia lohevitra ngeza be amin'ny Matio. Misy lahateny 5 momba ny fanjakan'ny lanitra ao. Lahateny voalohany amin'ny 5 hatramin'ny 7, lahateny 2 amin'ny 10, lahateny 7 amin'ny 7:20, lahateny 4 amin'ny 9:20, lahateny 5 amin'ny 4:20 sy ny 5:20. Misy fampianarana maro momba ny fanjakan'ny lanitra koa ao. Dia misy fanoharana 7 momba ny fanjakan'ny lanitra amin'ny Matio 7:20. Hojerentsika izany Matio 7:20 amin'izany. Hitantsika amin'ny Soramandry ny hoe fanoharana 7 ny isany. Ny voalohany dia momba ny mpamafy, 7
amin'ny Matthieu toko 7:20 vakitsika ny andininy 7 manao hoe ary nilaza zavatra maro taminy izy tamin'ny fanoarany indro nivoaka ny mpamafy na io zany a ny mpamafy le semeur zay zao le voalohany dia ny fanoarana faharoa zany a le novakitsika teo amin'ny 420 ahoana ozy izy moa ary nanao fanoarana hafa koa izy tamin'ny nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy na mafy voatsara indray natao hoe la bonne semence na ny voatsara sy ny tsy parifary dia ny fanoarana anankiray amin'ny 1:30 zay ny hitatsika 7 vakitsika koa ary nanao fanoarana hafa koa izy tamin'ny nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny voatsinapy grès de synapis voatsinapy fanoarana fahamanaraka amin'ny 7:30 ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny masirasira na levure dia io zany a fanoarana anankiray koa zany io zany dia amin'ny 470 ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arenana fenina arena miafina za amin'io zany amin'ny 570 ny fanjakan'ny lanitra izy tahaka n'inona mpandranto anankiray mandranto vatosoa dia amin'ny 770 ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arato tarina zany hoe fanjakan'ny lanitra zany miodikodinao zany hoe fanjakan'ny lanitra ary io koa no mahatonga ny Matthieu toko 9 rehefa mampianatra ranaizana an-danitra dia miteny hoe ho tonga ny fanjakanao io fanjakan'ny lanitra io zany a dia lohevitra ngeza be ao amin'ny filazantsarany Matthieu ka le ny vakina tamintsika teo a dia ny momba ny vary sy ny tsy parifary fiangonana mitory ny fanjakan'ny lanitra satria Jesosy nitory ny fanjakan'ny lanitra dia tsika koa mitory an'izany zavatra roa ihany resantsika amin'izany hoe mitory ny fanjakan'ny lanitra izany voalohany ny famondrampon'Andriamanitra ny faharoa fitsaran'Andriamanitra mitory ny famondrampon'Andriamanitra mitory ny fitsaran'Andriamanitra ilay fanoarana faharoa momba ny fanjakan'ny lanitra fanjakan'ny lanitra ro izy dia tahaka ny lehilahy anankiray na mafy voatsara tamin'ny tanimbarina na mafy voatsara tamin'ny tanimbarina eo zany hoe maninona ahitantsika ny famondrampon'Andriamanitra io fanoarana io manko efa zavain'i Jesosy ary ambany avy eo amin'ny 7:30 ny fanoarana zany a tsy azo raisina rabaky teny ka anaovanao formule hoe rehefa voa dia zao ny dikany zay natao hoe interprétation allégorique hoe raha vao mahita isa zao dia zao ny dikany raha mahita hoe vo ny olona dia mieritreritra hoe tenin'Andriamanitra tsy zany no eto raha ny fanoarana ry ambony mivoaka ny mpamafy na mba hamafy le semeur dia tenin'Andriamanitra dia voa fafy marina iny aloha fa rehefa mifanoarana faharoa tsy marina zany tsy tenin'Andriamanitra indray le eto le tanimbary dia zao tontolo zao marina iny aloha mitovizana fa eto le voana fafy dia ny olona ny olombelona isika izasy anao zay ny nafafy tsy tenin'Andriamanitra le resahana eto amin'ny fanoarana faharoa ny fanjakan'ny lanitra izy dia tahaka ny lehilahy anankiray i Jesosy ny tenenina amin'io a na mafy voatsara zany hoe namboly olona tsara tao anatin'ny tanimbarina olona zany le vo eto 20 ina nefa nitranga ho sisy rehefa natory ny olona dia inona ny tonga ny fahavaliny na mafy voatsy parifary teny amin'ny vary dia lasa nandeha raha miteny izy hoe dia natory ny olona dia mariky ny asany maiziny zay mariky ny alina mariky ny devoly
Jesosy mamafy olona tsara dia ny devoly mamafy inona olona ratsy amin'ny toerana ray ihany no misy azy ary izay no manahirana ary mety anatin'ny fiangonana ray ihany tsarotra be ny teny hoe iza ny voaratsy iza ny voatsara aminareo mipetraka eo fa izy misy anatin'ny tanimbary ray io ary izay le famindrampon'Andriamanitra teo amin'ny tontolon'ny jiosy raha alainao ny tanina dia nivaly fatin'ny olona tany Palestina tamin'ny andro taloha dia raharahan'ny tsy parifary ny taninao amin'izay tsy mamokatra satria ty tanimbary ty zany izao tontolo izao ty zany Andriamanitra nanamboatra azy rehefa nanamboatra azy Andriamanitra tonga ny fahotana dia nangalariny iza le tany nangalariny Satana Andriamanitra tsy mila mangalatra an'io amin'ny Satana tsony fa anazy io fa tonga dia namboly izy namboly olona tsara dia avao ny devoly mamboly olona ratsy eo zany manomboka ny fijerena hoe famindrampon'Andriamanitra io faharom-pon'Andriamanitra io dia naniry izy ny ara-maniry ny ratsy sy ny tsara ary izay ny fanontaniana mandrakariva amintsika hoe l'origine du mal fa maninona ny ratsy no maharitra eto zany tsika dia efa manazava zany hoe avy aiza ny faharatsiana avy amin'Andriamanitra sa avy amin'ny devoly dia fahitantsika eo ny valiny Andriamanitra zany tsara sady mpanao ny tsara ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany fa misy le anankiray izay mamafy olona ratsy amin'ny toeran'ny olona tsara famindrampon'Andriamanitra ary izy tsy hita raha tsy efa teraka ny vary vao miavaka ny tsy parifary zany dia mitovy amin'ny vary ihany izy io amin'ny teny grika dia zizanie jere tsara fa ny zizanie amin'ny teny frantsay ny anglisy jere ny dikany fa le pampisalasala mpanimba zavatra mpampifandrafy fiteny jere rehefa anatramin'ny dikany hoe zizanie fa zay mihitsy natao hoe tsy parifary amin'ny teny grika ny antomony zay dia seneveo izy ny teny frantsay hoe toy izy ny teny anglisy izy io dia mitovy amin'ny vary fa rehefa mamoa izy vao hafa zany hafa izy ary ny dikan'izany dia famindrampon'Andriamanitra miara-maniry ny tsara sy ny ratsy miaraka tondrahana rano miaraka mahazo zezika izy aminareo namboly vary nanisy zezika ka le vary ihany nasiny fa le adratsy sy nasiny tsy miaraka mahazo foana izy rehefa mipiditra rano ianao amin'le vary ihany no tafiditra fa amin'le bozika tsy tafiditra famindrampon'Andriamanitra zany ary zay natao hoe cohabitation miara-maniry ny tsara sy ny ratsy naiza naizy io na ao anatin'ny fiangonana na ivelany na nantokantrano na izy ary ny manahirana dia mety miara-monina aminao le ratsy mety ho vadinao mety ho zanakao ary zany manahirana tamin'ity tanimboly ity tanimbary ity satria tonga ny mpanompo rehefa nahita hoe teraka le vary misy tsy parifary ahoana izy andinin'ny fahafitam-roapolo tsy voatsara vanina fafinao ianao ny ohatra ny mpanao ny tsary fa maninona misy ratsy famotaniana mandrakariana amin'ny filozofia raha tsara Andriamanitra maninona misy olona mijaly raha tsara Andriamanitra maninona misy mpangalatra foana raha tsara Andriamanitra maninona misy mpamono olona ary zany ny antony tsy vavaha amin'ny olona sasany mazava tsara io avelan'ny ara-maniry eo mba hiavaka za tsy mivavaka mba hialany amin'izao tontolo zao izy fa mba hiarovana azy amin'ny ratsy zay ny sitrapon'Andriamanitra zay natao hoe faharom-pon'Andriamanitra ary izy dia hita amin'ny Matio toko fahaenina Matio toko fahaenina fahadimy azafady andininy fahaefatra amby efapolo hatramin'ny fahadimy amby efapolo Matio toko fahadimy andininy fahaefatra amby efapolo hatramin'ny fahadimy amby efapolo vakitsika hoe fa izaho kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo mivavaha ho an'izay manenjika mba ho tonga zanaky ny ray nan-danitra ianareo
fa izy mamposaka ny masoandro amin'ny tsara fanahy sy amin'ny ratsy fanahy, mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy amin'ny tsy marina. Tanareo io le izy io tena fa io fampianaran'i Jesosy mitovy eo anatiny. Tsy hoe rehefa manome masoandro izy zay sola aloha ratsy fanahy tsy mahazo, fa zay sola aloha tsara fanahy ihany mahadany masoandro. Fa samy dorany masoandro daholo ny sola rehetra, na ny ratsy fanahy na ny tsara fanahy. Sahoana ozy nareo? Fa tsy hoe rehefa mandatsaka ranonorina Andriamanitra izay nangalatra ny vonikazoko tao tsy mahazo foana izy. Ary zay ny faharom-pon'Andriamanitra. Rehefa manala fanadina ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, zay nianatra afaka na dia ratsy fanahy azy izy, satria mbola anatiny atao hoe famindram-pon'Andriamanitra. Ary zay le Andriamanitra tsy manavaka. Ary ny famindram-pon'Andriamanitra koa dia miteny hoe andraso izy amo, fa ny azo tsara tsy mamoa voa ratsy, ary ny azo ratsy tsy mamoa voa tsara. Manambara koa hoe maharety ianao, aza malaky mitsaratsara olona hoe ity tsy parifary ity zao, satria teraka le vary vao hita le izy. Farafaratsiny zany telo na enim-bolana ny ary naniry teo vao fantatra. Ary raha kôkô firy taona vao fantatra hoe ratsy, farafaratsiny 5 taona. Zay le aza malaky mitsara olona koa ny dikan'izay fanondroana, satria mandraso izy amo. Io tsy maintsy hita foana amin'ny asany, fa tsy amin'ny teniny, amin'ny hita foana io. Izay mahatonga Andriamanitra miteny hoe avy le mpanompo hoe andao ongotanay ry zareo. Nanaiky le olona tompony sa tsy nanaiky? Tsy nanaiky izy, satria ny ratsy sy ny tsara dia mifaningotra. Mamaly famitenena be dia be ny fiainantsika izay. Satria raha maniry ny zavatra mifanakaiky maninona le fakana? Mifaningotra ny fakana. Ka raha ongotanareo izy, mety ongotra koa ny vary. 7:20 vakitsika. Ahoana ozy izy? Fa hoy izy, tsia fandao raha manongotra ny tsy parifary ianareo dia ongotanareo miaraka aminy koa ny vary. Zay mahatonga ny pastera tsy miteny ianareo manambady tsy manjary io, ary daholo ny vadinareo. Zakanao sa tsy zakanao? Zay no manahirana, satria mifaningotra io, satria indraindray le olona tsy parifary ge ao aminao ao e. Fa ianao indray no anararaha vao manao an'izany mety vitsivitsy aminy tavela tam-piangona, satria izy le tsara anaraka n'le raha tsy mankany. Satria mifaningotra le fakana. Mety ho zanakao, mety vadinao, mety kozainao, mety mpiara-miandry, namanao akaiky, tsy mankana-danitra mitsy ny lalana io, satria ny tsy parifary tsy mety hiova vary na ovinana ovina. Ary zay ny manahirina amin'le cohabitation. Izy tsy mety hiova, fa izy eo ihany. Manahirana zany a. Mandavan-taona izy eo ihany, izy tsy miova. Fa izy eo akaikinao eo. Ary manahirana io. Na anatin'ny fianakaviana. Zao manana cousin, tsy ray tsy roa, fa misy telo manevatra, musulman zareo. Fa rehefa monjy fety fianakaviana dia miaraka eo, zay le mifaningotra ny faka. Cousin Germain reo arinao aizy izy. Fa hitanao mihitsy hoe samy hafa ny lalana. Lanitra anazy tsy lanitra leako. Dia tsy miresika favahana aminy ahako. Fa miara-minan-kanina fa fety mpianakaviana. Dia vao samy mandeha samy mitady. Satria mifaningotra io, ary zay mifahendren'Andriamanitra hoe azo ongotanareo fa indraindray ongotanareo koa ny tsara ozy izy. Fa alao zareo ao. Famindram-pon'Andriamanitra zany. Tsy fon'Andriamanitra ho very miaraka amin'ny ratsy koa isika midika an'izay. Ary zay zany a no mahatonga ny ao amin'ny fiangonana zany a tsisy namoaka lista ny olona hoe retoreto a tsy mahazo mibavaka tsony, fa tsy parifary. Satria manahirana fa dadabena nge io, dadatoan'le zalahatsy. Dia ahoana ny fijerina an'izay? Ary zay koa manahirana. Ny manaraka ny manahirana koa zany a, ao anatin'ny fiangonana zany a, miara-maniry ny tsara sy ny ratsy, satria ilaina koa ny sy ny ratsy mba hifampitahana. Ao anatin'ny aizina no ahitana hoe mazava kokoa ianao. Fa tsy ao anatin'ny mazava no ahitana hoe mazava ianao, fa anatin'ny aizina hita tsara hoe mazava tsara ianao.
ary anatin'ny fiangonana zany tahaka izany koa misy ilan'Andriamanitra azy ireo na dia mba hanao rakitra fotsiny azy dia efa asina sokoto mandeha milaza. Ilaina ilay tsy parifary famindrapon'Andriamanitra zany. No fotsiny mieritreritry hoe iza ianao anatin'izay fa ilaina na dia ameny dabli fotsiny ilaina na dia hira fotsiny ilaina satria rehefa mandeha koa zany mba misy hira mandrotsirotsy ny mpandeha mankany an-danitra fa izy tsy mandeha fa izy mijanonao ihany. Fa nga le CD mandeha eo isan'ny mpandeha ka tandremo koa nantoko-pihira fa mandrotsirotsy olona mankany an-danitra ianao fa ianao tsy mandeha. Tahaka izany koa ny mpitendry tsy mandeha any ianao fa tsy parifary fa ianao mandrotsirotsy le andeha izay andeha moa zany. Ilana fitandremany teriavana, ilana fitandremany teny Jesosy mafy izy io miara-maniry eo izy fa ny ray tsy mankany na oviana na oviana miara-maniry eo izy tsy mankany. Ary izay le hoe famindrampon'Andriamanitra. Ny faharoa zany milaza fitsaran'Andriamanitra koa ny fisiny io. Ny fitsaran'Andriamanitra zany avy amin'ny teny hoe krino amin'ny teny grika dia juge amin'ny teny frantsay zany. Roa ny dikany manavaka discerner d'abord dia avy eo condamner manameloka. Roa ny dikany fitsarana ary zay foana nankehitriny manavaka ty tsara ty ratsy ty mety ty tsy mety dia indray ataontsika hoe ady madio dia ny faharoa manameloka zay ny fitsarana zay. Manavaka izy aloha voalohany ity vary ty ny tsy parifary efa hita eto zany efa manomboka sady zany ny fitsarana hoe fantatra amin'ny voany hoe ty tsy mankamy ty zao ty zay zany ny voalohany. Fa ny faharoa zany ny amin'ny andininy fahatelopolo vakitsika ny andininy fahatelopolo ahoana ozy izy oka ihany niara-maniry izy roroa ambara-piaviny fararano dia amin'ny fararano dia olazaika mipijinja hoe angony alohany tsy parifary dia ataova amboarany mba hodora fa ny vary tao amin'ny anatro. Ny moisson na ny fararano dia milaza mandrakariva ny farandro ary ny pijinja dia ny anjely. Reo avelao reo izy fa amin'ny fitsarana farany angonina manokana ry zareo dia alefa mankany amin'ny afo izy fa ny vary mankany miaraka amiko. Ary zay le valiny amin'ny andininy fa fito amin'ny telopolo ka hatramin'ny faraika telo amby efapolo izy io zavain'ny tompo eo ambany eo na mitany ny mpianatra hoe tsy azo mainy dikany amboaza vao kely nde vakitsika miaraka ataontsika mafy tsara amin'ny fa fito amin'ny telopolo hatramin'ny fatelo amby efapolo. Ahoana izy ary namaly izy ka nanao hoe ny mpamafy voatsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia zao tontolo, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, ny tsy parifary dia zanaky le ratsy, ny fahavalo zay mamafy izamy dia ny devoly, ny fararamo dia ny fahataperany zao tontolo zao, ny pijinja dia ny anjely. Ko dia tahaka ny anangonana ny tsy parifary tsy andorana azy amin'ny afo dia toy izany natao amin'ny fahataperany zao tontolo zao. Ny zanak'olona niraka ny anjeliny ary reny anangona ka amoaka mifanjaka amin'ny zavatra mahatafotoana rehetra mba amin'izay nanao meloka dia nipiazy amin'ny fandoroana lehibe afo izy ary aminy izy fitomanina sy fikotroan'ifo ary amin'izany ny marina dia mirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjaka amin'ny rainy zay manantsofina aoka izy azavain'i Jesosy mazava ho amin'ny fitsarana ety an-tany ka hatrany an-danitra nametrahana azy ireo io ka manahirina zany ao anatin'ny fanjakany lanitra zany. Ao anatin'ny fiangonana zany misy karazany olona telo. Misy olona tena matsapa ny tenany fa izy dia le tsy parifary. Misy olona ndray ary maromaro tsy hainy na tsy parifary izy na vary tsy hainy hoe mankaiza izy mankaiza dia ny vitsy indrindra malala hoe izy tena vary. Zara telo zany le olona ao am-piangonana zany. Misy olona zany mbola tsy hainy hoe za moa izy amin'izany rehetra zany ary io ny betsaka ao anatin'ny fiangonana nefa
satria izy zany a mbola le retoro amin'ny zavatra ary zay le tiany Jesosy resahana eto zany raha manao ny fanoharana izy dia milaza fa mamindra fo Andriamanitra mamela antsika hiara-mitoetra amin'ny ratsy na mankaiza ianao misy foana ny faharatsiana zay no dikany satria misy foana ny tsy parifary fa anjaranao ny miaro tena mitazona ny tenanao mba ho vary mandrakariva amovo tsara fa naizanaiza le ianao misy foana ary marary ndraindray miara-monina aminy satria mety akaikinao namanao le olona fa izy koa Jesosy dia mitory ny fitsaran'Andriamanitra Andriamanitra manavaka ny vary sy ny tsy parifary na dia mipetraka amin'ny tanimbary anankiray ary Andriamanitra manavaka ny tsy parifary mba hodorana sy manavaka ny vary mba hitoetra any aminy mitory ny famindrampon'Andriamanitra ary mitory ny fitsaran'Andriamanitra dia izay ianao zay efa mahatsiaro fa nambole mitompo amin'izany voa tsara izany tany mafy ny anananao zay mahatonga zay manantsofina izy aoka izy iaina fa zay ny tantarany tsy parifary sy ny vary mitoetra mitoerina ray naizanaiza na andositraiza na andositraiza misy foana ny olona ratsy amin'ny toerana rehetra lehanao misy foana io fa hoy izy Andriamanitra hoe ity vary ity tsy parifary ary tsisy andosirana io fa ny tompo kosa mamindra fo amintsika matoy ianao nataony nosorana ho vary teo amin'ny nanaovana nomezanao sakramentany batisa tany mafy ny anananao mba tsisy akany satry-boninahitra ary mahareta koa amin'ny zavatra rehetra fa ny tsy parifary dia natao ho levonina na dia manenjika anao izy na dia miady aminao ary izy na dia maningotra anao azy izy ho avy ny fotoana navan'Andriamanitra aminy ka dia mampahery antsika tahaka nampaharezany ny tompony mpianany hoe miandry anao sady fiainantsika kehitriny izany fanjakany lanitra izany man'Andriamanitra rery ny voninahitra amen. Ivavaka isika ry Andriamanitra renay eo misaotra anao izahay satria tsisy nafeninao taminay ny sitraponao momba ny fiainanay nambaranao taminay fa Andriamanitra manavaka ianao nambaranao taminay fa Andriamanitra maniraka anay hiara hitoetra amin'ny ratsy ianao ao anatin'izany ilana fitandremana mafy mba tsy hahatonga anay ho simba mba tsy hahatonga anay ho leva Andriamanitra renay eo mampitandrina anay ianao satria ho avy ianao hijinja hanavaka sy hanangona ary andoro ny tsy parifary Andriamanitra renay eo saotranao ny amin'izany teninao izany satria ahafahanay mandiny teny ahafahanay miomana ny amin'ny fahatongavanao izany teninao izany ary ahafahanay toetra tsara mba tsy ho azony ilay ratsy satria nataona hiara-monina ny amin'ny ratsy izahay kehitriny Andriamanitra tondram-bavaka izahay ho an'ireo mpanomponao izay mahatsaro fa nandray ny fahasoavana avy taminao ianao ilay nitantana azy ianao ilay niaro azy ka nahatonga azy naompy tamin'ny izay zavatra ny kasaina dia mahatsaro izay ankehitriny misaotra anao manatitra fisaorana eto anatrehanao ny angatana eo aminao Andriamanitra ianao no hitahiry azy mandrakariva omba azy mandrakariva mba hatoky anao hatrany hatrany
ary ahatratra amin'ny fara. Kehitriny koa izay Andriamanitro, tondram-bavaka ho an'ireo mpanomponao izay eo anatiny tsy fahasalamana. Ianao no angatahana hanome hery, hanome tanjaka, hanome fahasalamana feno ho azy. Satria tsisy dokotera mihoatra no ianao, fa ianao no mahay manasitrana ny aretina rehetra. Kehitriny Andriamanitro, misy ireo havanay izay mitona-pahoriana. Ianao ilay pampahery, ianao ilay tompony faherezana, no angatahanay ampahery azy ireny. Ary ataovo tsapana fa manana anao Andriamanitra izy. Kehitriny Andriamanitro, tondram-bavaka ho an'ity firenenanay ity izahay, izay tsy miafina aminao ny zava-misy. Ianao no aoka handamina sy handrindra ny fifidianana ho avy. Ary ianao no angatahanay hanome olona matahotra anao, olona marina, mba hitondra ity firenena malalanay ity. Taio ny fiangonana sa hijoro hanambara ny fahamarinanao Jesosy Kristy. Taio ny kristianina tsirairay avy hijoro ny amin'ny fahamarinana. Taio ity firenena malalanay ity Andriamanitro. Maro tokoa Andriamanitra ny zavatra tiany angatana. Ianao ny mahalala, ny mahasoa, mahatsara anay. Izany vavakay izany Tompo, ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Havana malala ndeha hitsangana antsika rehetra iaiky anaiky sy anambara ny fanekam-pinoana kristiana izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao dia ny fanekam-pinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpilanitra sy ny tany ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina. Nateraka Marie Virgine, nijalitra nanapaka an'i Pontius Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any miaviany tsara ny velona sy ny maty, mino ny fanahy masina aho. Fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ny fiangonana. Iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika.
dia mbola falymiarabantsika ry havana natratra zao andro anio izao ary dia tononao aminao sy ny ankonanao ny fahasoavany sy ny fiadanana. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy atao anatintsika. Raha maiky ny fahatantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahatantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandaingy azy ary ny teniny tsy atao anatintsika. Jaona voalohany toko voalohany andiny fahavalo ka hatramin'ny fahavolo. Toy izao indray vaovao iray tamin'izao maraina izao. Antsoina ny birao rehetra, ny sampanasa, fikambanana ary ny tarika rehetra ho tonga natrika ny fifampizarana sy fanofanana tanterahan'ny mpandini-bola ny fiangonana mahakasika ny fitantanana ny vola sy ny fananana. Izany dia atao ny sabotsy 17 ny volana septambra ho avy izao manomboka 7 ora maraina ao amin'ny sosol. Ilaina fanatrehany rehetra izany mba andrindrana ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Andray fitenenana ny komity fafolotona ny katekomena. Fitezapana protestanta ho an'ny Fololonda fiangonana miaramila Ivato, fifanany dekona sy loholona ary mpandray fanasan'ny tompo. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Araka ny tety andro izay voavoafaritra dia ho tanterahana eto amin'ny fiangonana miaramila Ivato ny sabotsy 14 ny volana oktobra ny fifanany dekona sy ny loholona ary mpandray fanasan'ny tompo. Ny fandraisana anjara amin'ny fampitaovana sy ny sakafo dia 15,000 ariary isaky ny mpiofana. Ho fanomanana izany dia angatana ny tompon'andraikitra avy aminareo mba hanomeny isan'ny mpiofana farafatarany ny alahady 9 ny volana oktobra amin'ny ora sasany arivo. Manao veloma amin'ny anaran'ny tompo. Noho izany dia misoratra anarana ao bureau sekretary isika manomboka androany. Fitezapana Fololonda chapelle militaire FLM Nansana akony Saloma Nansana. Any an-danitra no iakarako ary ambonin'ny kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako. Fanasana ho any Antokopira FJKM chapelle Paibe. Ampitombona ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Izahay Antokopira akony Saloma eto amin'ny chapelle militaire FLM Nansana dia faly manasanareo mba hiara idera sy ankalazan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny concert ho any an-danitra ho fahamoana ny rakitsarinay voalohany. Izany dia atao ny alahady 14 ny volana septambra ho avy izao. Ny fotoana dia manomboka amin'ny 2 ora tolakandro ao amin'ny chapelle militaire FLM Nansana. Sitraka indrindra ny anomananareo hira telo atao mandritra izany fotoana izany. Maniry sy manantena ny fahatongavanareo izay ho voninahitr'Andriamanitra iriry-any. Dia amin'ny fifaliana trano no entina hisaorana anareo sahady amin'ny fahamaliana amin'ny fanasanay sy hanaovanay velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara synodapartany arivo avaradrano fitandremana trano vato Anjanahary Martiora sampana vondro fototra laika. Fanasana fandraisana anjara amin'ny hetsika fananana tsipiky kanety be. Ina no ataonareo mihoatra noho ny sasany ry havana. Ampitombona aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ho fankalazana an'Andriamanitra no fahafolo-taona ny sampana vondrona fototra laika eto amin'ny FJKM trano vato Anjanahary Martiora dia fifaliana ho anay manasanareo andray anjara amin'ny hetsika fananana tsipika kanety be izay karakarain'ny sampana. Toy izao ny andinidininy. Sabotsy 7 ny volana oktobra no anaovana izany eny Ambomanga kely akaiky ny Jovena Kambana manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina tsy diso sokajy triplete fandraisana anjara 40,000 ariary isaky ny ekipa. Isy amboara sy maro-pakasitrahana ho andreo telo voalohany. Ny fanangonana ny lisitry ny mpandray anjara sy ny fandraisana anjara dia ho raisina eto amin'ny fiangonana ny 20 ny volana septambra miaraka amin'ny fandraisana anjara. Marihana fa izay rehetra voaray amin'izany hetsika izany dia atolotra manontolo ny fiangonana ho tsangam-bato ny fankalazana. Manatitra ny fisaorana sahady
mankasitraka indrindra ny fiarah-miasa ary mirary ny fahasoavana sy ny fiadianan'ny tompo toetra mandrakariva ao aminareo. Vaovao avy amin'ny sampana sekolelahady finaritra tsy etoterana ny sampana fa manatanteraka ny anjara asa fitoriana any manjakandriana ka ampatsiahivina isika ray aman-dreny fa amin'ny 5:00 ny fatongavana eto am-piangonana. Miverina ny tanketsa amin'ny 3:00 ho fanomanana ny grand concert izay ho tanterahantsika amin'ny volana oktobra. Sampana Dorcas, fiadanana ho anao sy ny ankonanao rehetra. Misy ny fivorim-be ny sabotsy 30 septambra ho avy izao, ko antsoina mpikambana rehetra na ireo izay maniry hirotsaka hiditra ao amin'ny sampana ho tonga natrika izany, ary amin'io ihany koa no amolavolana ny 3T ho avy ny taona manaraka. Koa manaintana ny fahatongavantsika rehetra amin'izany fa Kristy ny fihavanantsika. Avy amin'ny sampanasa AFF, ry havana ampitombona ho anareo fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Araka ny tetik'andro izay efa nankatoavintsika dia anio ny fotoana hanatanterantsika sampanasa ny fivorim-be amin'ity taona 2020 ity. Toy izao no lahadinika amin'izany. Amin'ny 3 ora fampianarana ny bokin'ny Malakia iarahana amin'ny Dr Révérend Rakotomanga Mikael. Amin'ny 4 ora latsaka fefany rotsom-bavaka. Amin'ny 4 ora sy 10 minitra tatitra tafika masina. Amin'ny 4 sasany latsaka 5 jeritodika. Amin'ny 5 latsaka 10 sosikevitra tetikasa 4:20. Amin'ny 5 ora sy fahefany samy hafa. Amin'ny 5 ora sasany famaranana. Koa manantenanareo indrindra ny komity izay ivondronan'ireo tompon'andraikitra ara-panahy isa-tsapana hanatrika izany fotoan-dehibe izany mba androsoan'ny asa ho voninahitr'Andriamanitra. Ampatsiahivina sahady koa ny komity fa amin'ny alahady 7 oktobra aoriana amin'ny fanimpom-pivavahana no fankatoavana ny 3T 4:20 dia manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Rakim-pisaorana. Fa tamin'ny fahafenona no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Rakim-pahasoavana noho ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra atolotra ho an'ny fiangonana sy pastera Rakotomanga Mikael. Miderahan'i Jehovah fa tsara izy, eny mandrakizay famindrapony, misaotra an'Andriamanitra no fahafahana fanadinana, mangataka vavaka tononina ho an'ny sampana tanora kristianina. Misaotra Jehovah ry fanaiko ary izay rehetra atao anatiko misaotra ny anarany masina. Misaotra an'Andriamanitra no fahafahana fanadinana, mangataka vavaka tononina ho an'ny sampana sekolelahady. Rakim-pisaorana ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy. Rakim-pisaorana ho an'ny fiangonana. Inona no avariko an'i Jehovah no ny sorehetra nataony tamiko, anefa mivoatiko amin'i Jehovah aho, ianao no anaterako fanatim-pisaorana ary ny anaranao Jehovah no atsoko. Rakim-pisaorana an'Andriamanitra tamin'ny nanasitranan'i Jesosy ny zavikeliko tamin'ny aretina, tononina ho an'ny mpitandrina Rakotomanga Mikael, ny mpitandrina amin'ny Zadra Rola sy ny sampana sekolelahady. Fisaorana. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitry ny anarany. Ny fianakavian'ny tompokilahy Rabe Zaka Joelina dia maneho fisaorana sy fankasitrahana ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina amin'ny Zadra, ho antsika fiangonana sampana rehetra tamin'ny fanotronana sy fifanohanana nataonareo. Enikanja amam-boninahitra ny velona, tsara levenana ny maty. Andriamanitra manankaream-pahasoavana ny hamaly fitianareo. Namela fararakitra ihany koa ny fianakaviana fanohizana ny raharahan'ny fiangonana. Dia izay indray vaovao iray tamin'izao maraina izao, voninahitra ao Nazireriany. Amen. Dia toy izany koa isika na dia maro aza dia iray ihany ao amin'ny Kristy. Romana 12:15
faly miarabantsika rehetra izahay avy amin'ny fikambanana katekomena ary manona ny fiadanan'ny tompo amintsika. Araka nefa nolazaina tamintsika dia manatanteraka filma évangélika ny fikambanana amin'izao fotoana izao hoentina hanamariana ny 10 taonany. Ny fikambanana moa dia tsy manana fidiram-bola ankoatra ny rakitra isaky ny fotoam-pianarana, koa dia ho fanampiana ny vola ampiasaina amin'izany dia hisy hetsika aingam-piderana izay ho tanterahany atao am-piangonana ny alahady voalohan'ny volana oktobra ho avy izao, izay iarahana amin'ny antoko-pihira rehetra eto amin'ny fiangonana. Isy ihany koa ny seho izay ho atolotry ny fikambanana amin'izany fotoana izany ary isy ny vahiny nasaina manokana. Noho izany dia isy ny valopy izay ho zaraina amintsika ao aoriana fampivavahana eny amin'ny varavarana dia averina amin'ny io 1er oktobra io ihany. Raha ohatra tsy eo isika amin'ny fotoana 1er oktobra dia afaka manatona ny komity mamerina ny valopy. Entanina indrindra zany isika fiangonana ary indrindra ireo izay rehetra nandalo tao amin'ny katekomena andray anjara amin'ity valopy ity ho fanohanana ny asan'ny fikambanana. Isy ihany koa moa ny afisha izay apetraka etsy atokotany etsy amin'ny fotoana mahamety izany, ka dia manentana fiara-miasa avy amintsika rehetra izahay fa indrindra fitondrana am-bavaka satria tsy vitanay samirery izany. Misaotra anareo rehetra sahady ny amin'ny fanohanana izay mety ataonareo. An'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Mitona mavaka ny fanamasinana fanambadiana reto avantsika isika angatahana hitsangana zay ao raha marikoto velomanitra andrilala sy raha ila risodomona oliva ato amin'ny ilany ato zareo tolo janary Romelisy Flaxon sy André Marilala vololona fanjariny ore Emily ato zareo vavaka nareo ny fiangonana. Raha ery mandimby ny aina Frankisy raha zafindra tsy mahaina fa menintso soara tompoko mahazo toerana vavaka nareo ny fiangonana. Ampatsivina tsika zany efa iomakomana amin'ny 3 tsika zany tsika sapana tsirairay avy. Patsahivina koa ny antoko-pihira fa ny fanompoana antoko-pihira tsy hoe mihira fotsiny mitokana fa mihira miaraka amin'ny fiangonana. Indrindra fa raha misy hira tsy hain'ny fiangonana dia mihira mafy ianareo misaotra ny VFL aloha fa eny tsara zareo. Fa ny tato tsy hainy mihitsy ary misy mitabataba ary arianary tamin'iny. Fa anisan'ny fanompoana ny fihirana miaraka amin'ny fiangonana. Jereny ataon'ny Ravavy Katolika misy le mpanetaneto le manao le izy fa antsika anatin'ny antoko-pihira ihany anatin'ny fanompoana zany izay. Dia ampatsahivontsika ny amin'izay. Dia tahaka izany koa ny sapana rehetra ny sikolalady angamba efa tokony etsiketsika amin'ny fampianarana sikolalady fa miparitaka ny ankizy efa tokony akatra nambony amin'ny daholo ny ankizy rehetra amin'ny sapana sikolalady zany. Iroso amin'ny rakitra isika ero tokopihira ny dekona kosa andamina tsika ny amin'izany. Naluti mande satinya pena animba zapate imbe kamata iane nana
kita leu matani maka lewanile sekimane kita kerja dulu sakanana yang rasa sanumanana dia cuma nabotalana talata wani piatanana kita nabokoko panade siko Nintendo moita nella mata pakara pana noeta alisa alisa ye katoma ese sane paola na pao Wanila panakatane nani Morawe aorena Ele kita na ototo Pano etiko Nintendo moita Nela pata Pakaraku Panasoro ena Aizame moita
Tanteran'Andriamanitra aminareo izao tsodrana zao. Ary Andriamanitra ny fiadanana rehetra namasina samy tanteraka ka ho arovana avokoa ny ainareo ny fanananareo ny tenanareo tanteraka tsy hanantsina amin'ny fiavian'i Kristy tompontsika. Ny masoandro tsy haninanareo amin'ny antoandro ny volana amin'ny alina ka ny fahasoavan'i Jesu Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray fampiraisana ny fanamasina hitantana ny dinareo naiza naiza lehanareo. Amen. Rakamina Jesu, Ashana Sayitundana, Kikunya Rakamina Jesu, Bayana Nunyansua, Yarakamina Jesu, Usalifa Mujena Nelifa Anaradiana sonufani aku Ifantikanina Jesu Ikuyarakamina Jesu Asana sayituna Nawai Ikuyarakamina Jesu Ayana Rakamina Jesu, Ibanzina nirani tukuanja manitu, Anaradiana sonufani aku, Sangisana Kurisa, Jesu, ya Rakamina Jesu, Asana Sayi. Ary amin'izany ny marina dia mirapiratra tahaka ny masoandro ana amin'ny fanjakan'ny rainy. Ho Andriamanitra irery ny voninahitra.
sambatra zay manasany akanjony ananany fahefana amin'ny azonaina sy idirana amin'ny vavahady ao an-tanàna. Izaho ny Jesosy Kristy izay maniraka ny antseliko hanambara ireo zavatra ireo. Izaho ny solofo sy taranaka Davida kintana mamirapiratra fitarik'andro. Ny fanahy sy ampiakarina manao hoe avia, aroka izay ho avy manao hoe avia, aroka ho avy izay mangetaeta, ary izay mety aoka izy ho avy isotro maimaimpona amin'ny ranonaina. Mivelatra manoloanantsika zany fanasana lehibe ataon'ny zanak'ondry izany, ny fanahy masina mihitsy ny miantso antsika, ko asandrato amin'ny tompo ny fonareo. Jesosy Kristy mpiandrondro lehibe, nitory ny fanjakan'ny lanitra, tompony tompo mpanjakan'ny mpanjaka, Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra, manana ny fahefana rehetra nandandra sy aty ambonin'ny tany. Feno fankalazana azy anandandra amin'ny tampony lanitra, no rekerobimy sy ny serafimy rakotry ny ela ny ariky anjely, ny anjely tsy ombialina alina, mpaminany sy ny apôstôly ary ny martiora, misy koa ireo olom-boavitra efa sambatra naminao. Ka miantso izay tompo, na mbola ety ambonin'ny tany aza, mba riara isantatra amin'ny feno marobe anandanitra, ka mba ahazo hira anao hoe
orenesitsika ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao. Fa Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy, raiso any ty ny tenako izay omena ho anareo, izao no atao fahatsarovana. Dia arak'izany koa ny kapoka rehefa ninana dia hoy izy, misotroa amin'ity ianareo rehetra fa ity ndrako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, izao no atao fahatsiarovana naoviana no misotro ianareo. Fa naoviana ianareo no mihina itomy no fotoana sy misotro amin'ny kapoka, dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Ivavaka isika atsiaro ny asa-pamonjeny Kristy sady angataka ny fanahy masina. Ry tompo renesina an-danitro, ianao nitory ny filazany tsara n'le fanjakana eraky ny Galilea, Samaria, Jodia. Eny nijaly ianao maty nitsangana tamin'ny maty ary niakatra nan-danitra, mifona ho anay ianao ary mamboly olona tsara eto amin'ny tanimbarinao. Miandro sy mitalohan'ny firenanao izay amin'ny fitsarahanao, koa mba fenony voninahitra ao ny fanaty-pisoranay, ta io tanteraka sakramenta masina reny Kristy le tokana Kristy le tanteraka Kristy le nateny andray mandeha monjy anay teo amin'ny azo fijaliana. Ry tompo renesina an-danitra, le fanahy miara-milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra izay. Izany fanahy izany mahary, mamelona, manamasina, manome ny zava-tsoa rehetra. Izany fanahy masina izany omeo anay mba hatafaray marina tokoa anay amin'ny nofo mandany Kristy rehefa miombona mofo sy divay izay. Mianta aminao izay ry fanahy masina, hamasiny ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy, hamasiny toraka izany ny divay mba hanambara ny rany Kristy. Fa ianao Andriamanitra kosa tanteraka amin'ny teniny zanako malalanao, satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ho aminao Andriamanitra raitsy tokoa, mba amin'ny firaisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy tompontsika, izay nivakina ho antsika, satria iray ihany ny mofo, isika koa dia tena iray ihany na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy nandray amin'izany mofo ray izany avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay isorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Oe Jesosy Kristy tompo, ny fanjakany lanitra dia tahaka ny mpanjaka lehibe nanao fanasana ho amin'ny zanany. Andeha fifavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Ipetraka isika ampizarana ny mofo sy ny kapoka. Eto zany kazarao mori zanaky ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Amen.
ka isika iombopo amin'ny vavaka fanetretena manao hoe tompo tsy mendrika ny atao hoe zaraka tompo tsy mendrika ny terana mamatafitra tompo tsy mendrika ny kanefa oela tsy anaty tsy manomeza mofonaina tompo ao tanjakay Jesu Kristy lay mamindra fo amintsika hoe raiso anotiany tenako zao natao fahatsarovanahy Jesu ny ranoso no nataonao avotray hoy Jesosy lay tsara antsika hoe sotronareo rehetra ity fa itindrako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka izao natao fahatsiarovana naoviana naoviana no misotro ianareo misaotra anao izay tompony amin'ny any-panahy mahavelona ary sakafo ny fanjakany lanitra nomenao anay mahatonga anay sampana velona miraikitra amin'ny Kristy izany ka mamoa tsara satria voatsara nafafinao izahay misaotra tompo amen hoy ny apôstôly masina fa isika tsy naman'izay mihemotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy amen petraka amin'ny fifaliana isika anao ny rako-pisaorana amin'ny hira voalahatra
ianareo aneny tompo ka hiantra anareo ampamirapiritra ny tavana aminareo aneny tompo ka hiantra anareo anandratra ny tavana aminareo aneny tompo ka anome anareo fiadanana. Petraka ivavaka mangina isika to. Aza matahotra ry ondry vitsy fasitraka-Andriamanitra no hanome anareo ny fanjakany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany iray sy ny Zanaka ary ny fanahy. Mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo.